Andeha mba hirahira kosa no ifanaovantsika veloma amin'ity aly ity eto amin'ny MATV. Tsy malala antsika rehetra fa ena fa naheran'izao tontolo izao azy raha vao mandeha fotsiny amin'ny fanamafisam-peo na mandeha amin'ny radio ny hira reggae tonga dia betsaka no mahafantatra azy fa amin'ny vitsim-pahalala kosa dia ny voalohan'ny volana Jolay no andro iraisam-pirenena ho an'izany gadona reggae zany. Tsy miafina amin'ny ankamaroan'ny olona eran-tany ny mozika reggae fa ny tsy fantatry ny be sy ny maro dia ny voalohan'ny volana Jolay no andro iraisam-pirenena natokana ho azy satria io daty io no nanamarika ny namoronana io karazana gadona io. Mifanadrify indrindra amin'ny daty izay ny hiran'ilay mpanakanto mitondra ny anara hoe Tods ny hira reggae izay mitondra ny titra hoe Do the Reggae. Betsaka nefa no manan-kiny izany ka milaza fa ny soko mangina tamin'ny taona 90 no tena nipoiran'izany reggae zany. Ny fanadrify tamin'ireo tolona nentina nanoherana ny fanjakazakan'ny Amerikanina mantsy ny nivoahan'ny hira reggae tamin'ny taona 80 raha toa ka avy any Kingston Jamaïque no niaviany. Avy eo dia niparitaka izay tsy izy ny reggae ka nahitana andry Bob Marley sy Lucky Dube taty aoriana. Ny mahavariany dia samy efa maty avokoa izy ireo ankehitriny. It's not easy no titran'ny hiran'ny Lucky Dube izay raha fehezana moa dia hoe tsy moramora no misafidy vehivavy ary nampatsivona anao teto raha fa tato anatin'ity vaovao ity ny tranonay izay mitranga dia ny Manaritsoa tao ihany koa ny akon'ilay sapany feny serasera sy ny fifandraisana izay mahenitra moa fandinihana an'izany eo teo amin'ny lapan'ny anteny era-pirenena ary noresahana ihany koa mikasika ny fankalazan'ny Amerikana ny fito-pirenen'izy ireo izay nitanterahana teto Madagasikara. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny raha-pitso amin'ny valo ralo indray ato anatin'ny fampalam-baovao amin'ny MATV. Mandra-peona tompo lasy tompo vavy.